dia mbola falatrano miaraka amintsika ao anatin'ny fotoana foy izay fampahirezantsika sy andraisantsika ny tenin'Andriamanitra milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka Jehovah-Andriamanitra ray dia misaotra anao hatramin'izay satria miasa ny fomba tsy takatra ny saina ianao miteny aminay amin'ny fomba rehetra miteny mivantana maniraka ny mpanomponao miteny eo amin'ny fiainanay andavanandro lasa ny eritreritra io manoloana ny toe-javatra mitranga eto amin'ny firenena loza maro isan-karazany sy ny korotana ireny rehetrarehetra ireny dia ianao izay mampahafantatra fa manana fahefana amin'ny tany rehetra ianao fa saingy ho din'ny olona tsy hita mandalo toe-javatra sarotra amin'ny firenena angatahanay dia ny amondrano fo amin'izany firenena izany mba tsy hiteraka fahakeviana fa mba ho lasa kofe hisarika ny vahoakanao hanompo anao hitodika aminao angataka amin'ny vahaolana fa aminao dia ankehitriny indray raha ndreny teninao izay dia misahany-kery fa nainao masina anao ka hiditra ao am-pony tsiraray avy mba fahany misintona lesona ny amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao ny anaranao Jesosy amen. Valomerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva tsy takona fiainana amintsika ny toe-javatra mitranga manevo ny firenena manoloana ny zavatra maro izay tahaka ny tsy ahitana mbaolana tsy fandriam-pahalemana ny fitangany vidim-piainana ny zavatra antenaina mba ho azo kanefa tsy arakarak'izay manampitrotraka ny loza ara-boajanahary izay hitantsika teo izay nampalahelo namelo ny faritra tsy nanana Andriamanitra no anakinantsika ny zavatra rehetra mba ampahery ny olona satria mpiray firenena amintsika no hiaram-bona dia matoko sy meny fa miray fo miray saintsika amin'ny fampaherezana an'izy ireny amin'ny fitondrana fanampiana amin'ny alalan'ny fitaovana amin'ny alalan'ny vola amin'ny alalan'ny fitondranam-bavaka ihany koa zavatra rehetra miatra amin'ny fiainan'ny olona tsy misy tongatonga ho azy izany fa misy fahavan'Andriamanitra miteny mandrakariva ary hitantsika na ny lesona mahakasika ny zanak'Israely babo tao amin'ny tany Egipta hitantsika izany ny zanak'Israely tena ny mpanjaka faharoa izay nataon'ny Siriana fahirana fa avelan'Andriamanitra hitranga ny akamaroan'ireny zava-manahirana ireny tsy mariky ny famaizana akory fa tena fitiavan'Andriamanitra mba hisaritana ny olona hitodika aminy satria ao amin'Andriamanitra rery ihany misy fahaolana ka mba tsy hiteraka fahakeviana ho antsika ny toe-javatra mitranga fiaingana mba hiteraka fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra mba fahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona tamin'ny farantsika dia niresaka any Ahaba izay netraketrahany Siriana ary tena nampiseho abibiana mihitsy be ny adada miaraka amin'ireo miaramilany satria tsy vitany nanao ampimamba ny aren'ny firenen'ny Israely fotsiny fa nandray fanapahan-kevitra mihitsy tena tahaka ny tsy misy dika ny fieritreretana ny zanak'Israely fa tena hoe irahako izy ny mpanompoko dia hiditra amin'ny isa-tokantranonareo tena hanao perquisition mihitsy tsy azonareo sakanana kanefa na inona na inona zavatra tiany eo dia hoentiny avokoa ary teo nampitodika ny Ahaba namory ny loholon'ny Israely inona no ataoko dia tany na ny mety romarika ny loholon'ny Israely hoe asa manaiky an'izany ianao nahazo hery kely Ahaba teo natrehan'izay rehetrarehetra izay satria reto lolona reto dia olona tena mifandraika amin'Andriamanitra
ary mpanolotsaina endry de nankatoaviny fa namafisiny mpaminany zay tonga indray zay eo amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoapolo 1:17 ary indro nisy mpaminany nanatona ny aba-mpanjakan'ny Israely ka nanao hoe zao ny lazain'i Jehova hitanao va reo olona marobe rehetra ireo indro atolotra eo an-tananao ireo anio de fantatro fa zano Jehova ary hoy Ahaba amin'izy ary hoy izy zao ny lazain'i Jehova amin'izao ataovy ny komandiny fanapahana isa tokony de hoy izy izarinao amely aloha ianao ihany hoy izy zany hoe ny tenin'ny mpaminany zany de teny fanomezam-poky satria fantaritsika ny Siriana anafika zany nge manany ny hery sy ny tanjaka manany fitaovam-piadiana raitra manam-bola manana olona be de be mihoatra no zanak'Israely zay miteraka tahotra eo anivon'ny zanak'Israely kanefa ny teny tonga de nampahery indro atolotra eo an-tananao ireo anio izy de fantatrao fa zany Jehova ary eo ny isotomantsika lesona mandrakariva hoe kristianina tena mahatoky an'Andriamanitra ve tsika indraindray betsaka ny fanarabiana manjo ny kristianina raha zam-bazaha tsy andriamanitsika zany ny eritreretin'ny olona tsisy antony tokony famalinana edivy hevitra amin'ny olona tahaka an'izany fa de ny tantara mampafantatra atsika tahaka ny Egypta tsy manana ny Jehovah-Andriamanitra izy kanefa mbola itoy ihany moa fanazavana an'ireny zay ho hitatsika mieritreritra izy fa tsy Andriamanitra zay nianteheran'i Jehova ka tsy anana fahefana aminy fa nasehon'i Jehova mihitsy hoe na tsy mino ary nareo eo mba ny fahefako rehefa tiako hijoro de mijoro rehefa ho asiko de asiko ary ny napiaiky volana any farosy Egypta tamin'izany vanim-potoana zany hoe Jehova tokoa n'Andriamanitra toraka zany keo eto ny Siriana tsy manana ny Jehova Andriamanina izy fa ny zanak'Israely manana Jehova-Andriamanina ary mety fanarabiana koa mety everiny fa tena zavatra tsy misy dika ny fenterana amin'izany Andriamanitra everiny fa tsy fatan'izany ka tsy anana fahefana amin'ny Siriana kanefa tonga ny teny mpaminany hoe hitanao va ireo olona marobe rehetra ireo indro atolotra eo an-tananao ireo anio de fantatrao fa zany Jehova mampiseho ny fahefan'Andriamanitra na de tsy mino azy ary ny firenena anankiray na de tsy mino azy ary ny olona mba ho tsapan'le olona fa tena Jehova n'Andriamanitra masy mandidy amin'ny zavatra rehetra ary na inona mety ho fanarabiana fanaratsiana tsy mampiova ny Andriamanitra io zany tokony nomenany Ahaba fa saingy ny zavatra nitranga fotsiny araka ny teny mpaminany hoe izy ary no amely aloha ianao ihany ozy hoy izy zany hoe tokony ampiseho modely Ahaba zay mpanjakan'ny Israely miditra ntsehatra mihitsy amin'ny ady ary izy no mampiseho fa melo ny fahavalo tsy verenatsika lava ny zavatra mitranga fa meza ny Beniadada sy ny Siriana zany nifaly reo ankafa nanaiky Ahaba de sina moa tokony kitehana azy fa efa eo ambany fahefatsika izy de nifaly nisotro nanao zay tany mikiliny fa tsy nafantatra kory izy ny programa n'Andriamanitra fa efa nahazo tokony zanak'Israely andeha hiady amin'ny Siriana ary ny teny zay azy hoe atolotra eo amin'ny tananao reo anio de tonga nanatona amin'izay niraka nalefa ny Ahaba de nisy natsikaritra hoe misy tokony olona zay mivoaka avao Samaria satria nanao fahirana ny Samaria fa mbola tsy namely de mampime le valiteny Beniadada hoe ataovy sambobelona izy ozy no ahoavo avy iavana na hoavo iady zany hoe na inona aza nirarahany zany fa tonga de ataovy sambobelona fotsiny izy inona ny zavatra mitranga raikitra tokoa ny ady resy anaty ny Siriana satria Jehova efa niteny eo amin'ny 9:17 araky ny
tenina mpitondraina mpaminany hitanao va reo olona marobe rehetra reo a indro atolotra eo an-tananao reo anio a de fantatrao fa zany o Jehova zany hoe ny fandresena no men'Andriamanitra ny zanak'Israely mba hatonga ny zanak'Israely tena voamaika atoky an'Andriamanitra eo amin'ny lalak'aleny rehetra tsy hiala amin'Andriamanitra kanefa Andriamanitra fantany daolinge ny zavatra mitrangy ny lasa rehetra eo am-pelatana ny ankehitriny tsisy miafina aminy ny ho avy fantany de melo ary na azo araha fandresena na mpahafantariny mpaminany any Ahaba le teti-dratsy ny Siriana fa tsy hipetrapetra-pona am'izao reo fa na inona zavatra mitranga tsy levony vavoniny zay fariseny zay de hitady ny fomba rehetra ihany izy amelezana ny Israely ary zay le hoe amin'ny vanim-potoana raha ny mpanjaka mahay miheno ny feon'ny mpaminany mpanolo-tsaina ara-panahy zay mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra de misy toromarika ahasoa azy fa matetika moa mitoe zavatra mitranga manerana n'ity zao tontolo zao ty rehefa tonga eo amin'ny fahefana ny olona anankiray tsy manaiky anarina tsony satria mametraka ny tena no taka an'Andriamanitra mpitondra vahaolana mpamahaolana raha ny tena marina nge tsisy olona afaka mahavaolana zany naso zany tamin'ny Mosesy raha niditra nitsehatra Andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta fitaovana ihany Mosesy mba ahafahan'Andriamanitra mampiseho ny heriny anafaka ny zanak'Israely kanefa amaliko any Egypta fa Mosesy de fitaovana ihany fotsiny ary nanaiky ny fitantanan'Andriamanitra Mosesy de hoanatrehany zay rehetrarehetra zay fa am'izao vanim-potoana zao nefa tsy manaiky an'izay tsony ny olona ohatra ny te hampisandratra ny tenany hoe za tena mahavita za tena zavatra raha tsy za tsy afaka mamahaolana lasa tonga am'le tenen'i Jesosy ty fireneny ty manajamolony fa mifonikosa lavitra ohatrany hoe tena iseho hitondra vahaolana fa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary raha vo zay ny lalana de zavatra tsara ho fantatritsika de zao na inona eritreritry ny olona mitsinjo ny firenena rehetra fon'Andriamanitra ary mamaly ny olona araka ny asany tamin'ny alalan'ny mpaminany ny tenenan'i Jehova indray ny andininy fa 12 rehefa azo ny fandresena tanteraka ny tenin'i Jehova hoe atolotra eo an-tananao reo anio ny andininy fa 12 mpanjaka voalohany toko 20 ary ilay mpaminany ozy nakany amin'ny mpanjakan'Israely ka nanao tamin'ny mahereza tsara ary fantaro sy izaho zay ataonao fa raha mierina ny taona de akatra indray ny mpanjakany Siria miady aminao zany hoe fizahany toetra nge ataon'Andriamanitra amin'ny Israely zany hoe tena andeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ka atoky an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ve fa ny fahavalo de tsy maintsy mamely mandrakariva tsika tsy tokony eritreritra mihitsy hoe nentehitra tamin'Andriamanitra ka tsy andalo toe zavatra sarotra fa raha vo mentehitra amin'Andriamanitra tsika de ny fahavalo tsy mahazaka an'izany maninona moa ny resahan'Andriamanitra de misy fahefana anankiray zay tsy mataty ny fahefan'Andriamanitra de ny fahefan'ny Satana ohatrany misy ady hifanandrina ny tsara sy ny tratsy hifanandrina n'Andriamanitra sy Satana ary enatrehan'izay de raha vao tsy mitandrina le olona de na izy miandany amin'Andriamanitra na izy miandany amin'ny Satana fa ndraindray eo am'le toetra n'le olona tsy fantantsony fefa toetsain'ny Satana nge no mibaiko azy satria Satana manindraindra izy mampirisika izy ary le izaon'ny olona ny kitian'ny Satana mba tonga n'le olona tsy nitehitra ntsony am'le hery anankiray de ny herin'Andriamanitra fa hitehitra amin'ny herin'ny tenany kanefa efa Satana meo ambadika zay zavatra zay kanefa diso hevitra koa ny kristianina indraindray hoe tena rehefa kristianina miaraka amin'Andriamanitra de mandeha milamina tsisy ady tsisy zavatra manahirana fa miaraka amin'Andriamanitra de zao tena mandalo fizantoetra misedra ady mandrakariva kanefa ny ady zay atrehana
zay ny mampiavaka ny olona miaraka amin'Andriamanitra tsy ny olona tsony miady fa Jehova ny miady ho azy fa manome baiky fotsiny Andriamanitra ny olona hoe zao tanterahana ary zay io nampitaina tamin'ny aby io baiko avy amin'Andriamanitra nafahan'izy ireo nandray fanapahan-kevitra mba hifanehatra iady amin'ny Sirianina iady amin'ny Sirianina mba hanehoany fa marina ny teniny satria tsy nisy dikany ake raha niady ny zanak'Israely kanefa tsy nisy teny meloa tonga rehandreo hoe atolotra eo an-tananao reo fa raha ohatra niady fotsiny tamin'izao zanak'Israely tonga amin'ny firaireana matanjaka tsika maherintsika fa ny hery zay nananany dia nivokatra ilay teny nomen'Andriamanitra azy teny nomen'Andriamanitra azy ary zay no nandraisa ny fanapahan-kevitra tena niady gaga izy maro be ange ny Sirianina fa resy teo anatrehany zanak'Israely kanefa tonga indray ny mpaminany ny teny mahirezy ianao matanjany dikan'izay teny mpaminany zay aza miala misy kira amin'Andriamanitra mandrakariva ny fahavalo tsy petrapetrapotsiny am'izao fa mbola ho avy indray izy afaka heritaona takan'izao hamely de fa miomany ianao ary zay le hoe mpanolotsaina ara-panahy enteheran'ny mpanjaka mahafantatra ny zavatra mitranga amin'io avy de manome ny toromarika rehetra mba hiomana le mpanjaka mba tsy ho tampoka aminy ny fahavalo zay amely fa hiomana mandrakariva de inona ny zavatra mitranga ny andiny 7 nandray fanapahan-kevitra am'izay ny Sirianina tsy levo mivavony ny fariseny ary ny mpanompo ny mpanjaka ny Siria zay le mpanolotsaina inge be de be mpiara-miasa ny mpanjaka ny rafitra rehetrarehetra zay misy ambany fahefana mpanolotsainy daholy prime ministre mpanolotsainy ministre mpanolotsainy raha ny rafitra eto amintsika ny antemeran-doholona mpanolotsainy ny député mpanolotsainy ny gouverneur mpanolotsaina rehetrarehetra eo ambany fahefan'ny filoha daholo zany takan'izany eo amin'ny zanak'Israely takan'izany keo ny amin'ny fireneka fa manana mpanjaka manana mpanolotsaina manoro hevitra azy izy fa tsy mba takan'izany ny zanak'Israely ny zanak'Israely de zao eo ambany fahefan'Andriamanitra ary Andriamanitra no manolotsaina ny mpaminany mampity izany amin'ny mpanjaka nen'ity zao tontolo zao ty olona eo ambany fahefany manolotsaina fa ny zanak'Israely metehitra amin'Andriamanitra Jehova mihitsy no manolotsaina azy le manana fahefana amin'ny tany rehetra ary mampiasa olona izy hitondrana ny sitrapony mba hanekeny ny mpanjaka ny toromarika raha te hanampiadanana ary zay io natao io de nilaza ny mpaminany raha afaka heritaona takan'izao izy de hiakatra indray ny mpanjaka ny Siria iady aminao ny andiny 7 ary ny mpanompo ny mpanjaka ny Siria Andriamanitra ny avoana ny Andriamanitra izy ireo izy ko zany no nahareseny atsika faoka ange isika iady amin'ny any an-tany lemaka raha tsy ho resitsika izy zany hoe tany an-tendrombohitra tany nisy miady tamin'ny voalohany tany an-tendrombohitra tany de eritreretany zany fa tena Andriamanitra ny tendrombohitra fotsiny ny Andriamanitra ny Israely fa ndao tsy ho asitsika ny tendrombohitra izy fa ndao sarititsika iady eny an-tany lemaka am'izay ho resitsika izy ko izao ny zavatra zao izy nataovy esolo ny mpanjaka samy miala amin'ny toerany avy ka asio mpanapaka isolo azy ary ianao kosa de maka miaramila ho anao toraky ny miaramila anao zay maty teo ary soavaly ho solon'ny soavaly sy kalesy ho solon'ny kalesy ary iady aminy eny an-tany lebaka isika ka de ahery no izy tokoa ary nanaiky ny tenindreo izy ka de nataony zany ny tolotsaina omeny reto mpanolotsainy reto mpanompo ny mpanjaka ny Siria zay raha jerevantsika ny baiboly dika teny Bidiam zay mpanjaka voalohany toko fa 20 de nakany amin'ny mpanjaka ny Israely ozy lay mpaminany ka nanao taminy
mahireza ary de ny tsara zay tokony ataonao ho amin'ny heritaona de hiakatra nafika anao indray ny mpanjaka ny Syria ny 17 hoy ny minisitry ny mpanjaka ny Syria taminy. Nanana minisitra le mpanjaka ny Syria zay nanolo-kevitra azy. Io minisitra io tsy mirarahan Jehova. Io minisitra io miteny amin'ny mpanjaka. Ka na de misy ara fitenenana taty amin'ny zanak'Israely hoe tena hiakatra angereo ka amile rehefa afaka heritaona tahaka zao de io ny fahataterahan'le teny io tokoa tsy levony vavony reto Siriany reto fa nanana mpanolotsaina izy ary minisitra mihitsy no ny teny taniny minisitra nanolo-kevitra taniny eny Andriamanitra izy ireo ange Andriamanitra ny tendrombohitra ary ny zany no antony nandresenantsika fa ndao hoetitsika ny atamin'ny lemaka fa ny fieritreretany hoe rehefa miova toerana edivana de tsy hiditra an-tsehatra ny Andriamanitra ny Israely fa zay le fisaina ny zanak'olombelona satria nieritreritra ny hery sy ny tanjaka nananana izy de nieritreritra ary tena mitoko teny fantatra ho resitsika izy fa inona ny zavatra nataony kosa de ity ko izao zavatra zao ozy nataovy isolo ny mpanjaka samy ala amin'ny toerany avy ka sy mpanapaka isolo azy zany hoe zavatra mitranga zany de hoe nisy mpanjaka 13 ange zay niaraka tamin'ny Beni-Hadada sy ny Sirianina zay nentina nanafaka de nieritreritra ty minisitra ty hoe tena tsy lasa ny ataonyreto olona niaraka tamin'io reto fa iesolo teo de soloy gouverneur soloy daholo reo satria tsy naomby tamin'ny ady voalohany fa raha solony reo mety aomby de nekeny mpanjaka ange zany nekeny ny solony ary mibaiko zay meny ty minisitra ty nankataoviny mpanjaka satria nieritreritra izy fa raha ankataoviny zany de ivoaka mpandresy lesona nisy tombotsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Misy zavatra tsara kosa nataony Beni-Hadada de ny fanekena ny teny ny mpanolotsainy fa na diso azy sain'olombelona ihany tsy afaka amita amin'ny saina n'Andriamanitra de natao daholo zany de nalaina daholo de fampahafantarana an'ireo de tena be deabe ny miaramilanao maty fa aseho indray amin'ny zanak'Israely fa mbola manana maramila tsy toko tsy firohana mihoatra lavitra no ireny ary zay mbola afaka ifanandrina amin'ny zanak'Israely ny tanterahany zany. Ny 19 no mierina ozy ny taona nandamina ny Sirianina ny Beni-Hadada miakatra nakany afeka hiady amin'ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely kosa de nalamina sy novatsina satria izy efa nomana ka de lasa hiady aminy ary ny zanak'Israely ozy nitoby tandrefiny toy ny osy andeha ankely rotoko fa ny Sirianina kosa nanenika ny tany tsy mifandanja mihitsy fa noho ny tenin'Andriamanitra na vitsikely ary ny zanak'Israely satria ny teny Jehova no nankatoaviny de zao tsy nampaninina azy zany na de nanenika ny tany ary ndikan'izay zany marobe reto Sirianina reto fa de vonona hitatsika tamin'ny ady voalohany olona firy fotsiny niatika an'le ady nandresy ny Sirianina marobe satria tsy niambina ny Sirianina de resy an'ady olona 13 sy 7 fotsiny zay no miditra an-tsehatra eto ndray zany atoko kely ny roa takany atoko nosy kely ozy oso andiny ankely roa toko fa ny Sirianina kosa nanenika ny tany ny 19 miverina ndray le mpaminany Jehova manoloana ny ady mbola tsy tonga ny ady mba hampahery ny Israely nanatona lay lehilahin'Andriamanitra ozy ka nilaza tamin'ny mpanjakan'ny Israely hoe zao nolazain'i Jehova satria ny Sirianina nilaza hoe Andriamanitra ny avona ihany Jehova fa tsy mba Andriamanitra ny tany lemaka de atolotra eo an-tananao reo olona marobe rehetra reo ka de fantatrao fa zany Jehova. Ena moa ny lesona azotsika sotoma reo olona ny zavatra rehetra misy tsy ratsy avokoa marina fa zavatra mafy niatra tamin'ny firenena malagasy fa retsika avy amin'ny feon'Andriamanitra tao anatin'ny reny hoe miverena amiko fa raha miverina amin'ny Jehova ianao de io ny vokany ny fahavalo rehetra
atolotra zay vao ho resy eo atanantsika fa matetika moa dia hoe antsoan'andriamanitra fa tsy matoky azy ny olona ary miantso zay atao io tsy antso amin'ny sarababen'ny olona, tsy antso ho an'ny olona maharitra, tsy antso ho an'ny olona kivy fa antso ho an'ny olona rehetra hatramin'ny ambony ka hatramin'ny ambany. Andriamanitra tsy mijery zay mety fahefana ananan'ny olona eo ambany fahefany daholo ny olona rehetra, fa ny antso ataon'andriamanitra dia niverenana any mba ahafahany manolotsaina ny olona rehetra raha te andresy ny fahavalo. Teny zay niraisitsika io kanefa marina fa zay fomba natanteran'andriamanitra azy tsy haitsika ny antso zay atao fotsiny dia zao verena amin'andriamanitra, fa raha miverina amin'andriamanitra dia ho tanteraka amintsika ny teniny hoe reo olona maro be rehetra reo izy atolotra eo an-tananao. Amin'izay vanitony zay fantatra ho sy fazany Jehova, voninahitra amin'andriamanitra rireny vavakisika misotranao Jehova Andriamanitra ray no ny teninao indray zay tonga taminay teny mampahery na inona na inona dia zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny dia fantatra efa marika ny fitiavanao avokoa reny na dia nitondra faisana ary ny firenena, satria sandrinao mitsotra mba hisaritana anay eo amban'ny elatrao. Fanahinao masina andresy lahatra marina rehetra tompo, mba hanaiky anao amin'ny fony rehetra mba fanao miditra antsehatra ka nafaka nyity firenena mahalalana ity. Toraka izany koa tompona andraikitra ara-panahy zay tokony mpanolotsaina ny mpanjaka mba tena hiaino ny feonao marina ka mba hiteny marina mba tsy hitondra fanontahana ho an'ny vahoaka. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva.